Salama tompoko. Fantatrao ve fa olona 5 ao anatin'ny 10 araka ny statistikan'ny Organisation mondiale de la santé maneran-tany zany no tratran'ny aretin'andoha ao anatin'ny taona. Ao no moa tena fandehan'ilay aretin'andoha raha zaraina roa lehibe araka ny mahatonga anazy dia misy ilay antsoina hoe aretin'andoha aloha ny antsoko anazy amin'ny teny malagasy mantsy izy tonga dia mibambara eo daholo fa na hoe céphalée zay dia misy hoe céphalée primaire dia misy hoe secondaire. Ny primaire dia ao anatin'izany le hoe headache tension, migraine ary ny fahatelo dia le hoe cluster headache amin'ny teny anglisy izy io fa ohatrany hoe aretin'andoha tsotra zay tonga ho azy eo amin'ilay olona. Fa ato amin'ilay hoe céphalée secondaire kosa dia mety hoe vokatry ny hypertension artérielle, mety mahatonga céphalée zany satria ilay tension miakatra, ilay tosidra miakatra avo no mahatonga aretin'andoha. Mety koa vokatry ny resaka infection zany hoe misy otrika aretina, ohatran'ireny hoe tazomoka zao dia mahatonga aretin'andoha. Ohatra fotsiny iny fa mety be dia be ny karazana aretina mety ahatonga an'izany hoe aretin'andoha izany, zany hoe misy aretina hafa mihitsy ao ambadika zay mahatonga le hoe céphalée secondaire. Dia le hoe aretin'andoha miaraka amina hafanana mahery vaika na hoe somary verivery saina le olona tandremo fa mety efa ny Europe aloha izay mety vetivety kely dia mitarika fahafatesana zany zavatra zany zany no signe d'alerte faharoa. Ny fahatelo dia zao ilay aretin'andoha miaraka amin'ilay trouble de la vue jerena ohatrany tsy mahita tsara ohatrany hafahafa izy zany na hoe lasa raikitra raha miboredredika le olona zany zavatra zany tandremo fa mety loza manambana fahatelo mety ho grave satria mety ho AVC fa tena imminent zany hoe fa akaiky dia akaiky ny ahatongavan'ilay AVC no mety hitrangy zany aretin'andoha miaraka amina maso tsy mahita tsara zany na hoe miraidraikitra ny lela izany, ohatra moa zany na le hoe AVC. Ary ny farany dia ny aretin'andoha aorian'ny loha voadona sangisangy dia mianjera dia voadona ny loha tratran'ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny moto, voadona ny loha lozam-piarakodia, voadona loha ny zavatra na voadona loha na voadona varavarana mafy be ny loha ka misy aretin'andoha, mila fahamailona ihany zany. Ireo efatra ireo zany ilay signe d'alerte amin'ny resaka aretin'andoha. Inona ary ny antony mety mahatonga zany aretin'andoha izany? Isan'ny voalohany amin'izany dia ilay tsy fahampiana rano. Tsy fahampiana rano mety mahatonga aretin'andoha, tsy ampy rano le olona dia marary andoha. Ny faharoa ny stress, olana ara-bola ao tokantrano, olana amin'ny tokantrano, olana amin'ny fiarahamonina, olana any amin'ny tribonaly, olana zay karazana olana rehetrarehetra dia mety ahatonga aretin'andoha. Raha izany dia ny faharoa koa dia ile écran ho an'ilay olona mpiasa promo be dia be zao miasa amin'ny écran ordinateur na amin'ny écran télé dia foana dia mety ahatonga aretin'andoha. Ary ny farany dia ilay fiovaovan'ny hormone zay mahatonga an'ilay vehivavy foana hoe rehefa akaikikaiky ny fotoana dia marary ny andoha, na hoe rehefa atao amin'ity période dia marary ny andoha. Zany rehetrarehetra zany dia isan'ny mahatonga aretin'andoha raha ny fitenin'ny International Headache Society izay fikamban'ny iraisam-pirenena mahakasika an'izany resaka aretin'andoha fotsiny izany. Inona raha ny tokony atao mba hiarovana amin'ilay izy dia zao, araka ilay nitenena teo dia misotro rano tsara. Ny faharoa, ilay torimaso ireo tompoko dia zava-dehibe satria io torimaso io dia isan'ny mampisinda ary manatsara ny fiasan'ny ao anaty loha ao. Sommeil réparateur dia lasa misinda ny aretin'andoha raha ohatra ka aretin'andoha sasany raha ohatra ka mahita tory tsara ny olona anankiray. Ary ny manarakarak'izay dia le hoe soroiram-bola azo atao lay mihinan-kinana fanafody mitohy be dia be loatra amin'ny resaka fahazarana mihinana an'ireny karazam-panafody mihinana farany lasa mety ahatonga aretin'andoha koa izany satria tokony arahana tsara izany zavatra izany. Ho famaranana zany dia hoe zao ny aretin'andoha dia mety ho maro ny antony mahatonga azy. Araka ilay fantenentsika tany am-boalohany mety hoe aretin'andoha tsotra vokatry ny stress, vokatry ny tension,
headache tension tiako tenenina kanefa mety aretinandoha vokatry ny aretina ao ambadika aretina ray hafa ao ambadika toy ny hoe areti-maso ny inona moa ny fisian'ny hypertension artérielle ny fisian'ny fivitosana ny naty lohany ny fisian'ireny aretina toy ny parasite ireny ka noho izany a lay zavatra azotsika soroana aloha de efa soroatsika ka ny afatra farany zany dia mazotoa misotro rano matory tsara ka raha misy zavatra mampiady a manatona dokotera de zay ndray aloha ny androany fa dia mametraka ny mandra-piona mandrava tafa amin'ny manaraka indray